Voarakitra ao anaty boky ankehitriny ny schéma directeur na ny tondrotra hitantanana ny rano fisotro fidiovana anadiovana eto amin'ny commune Ambonivohitra Ambohimahasoa. Tondrotra izay narafitra ireo mpianatra roa lahy mamarana ny fianarany ao amin'ny sampam-pianarana hydraolika ao amin'ny université ny Vontovorona Antananarivo. Zava-dehibe ho an'ny eto amin'ny commune ny fananana ity tondrotra ity ahafahany mandresy lahatra ny mpiara-miombonantoka amin'ny asa fantarana ny fotodrafitrasa mba hatratrarana ny tanjona iarahana amin'ny tetikasa Horizon fa tsy ny Grand Lion vola. Tanjona ny ho zato isan-jaton'ny mponina aty an-toerana hanana rano fisotro madio amin'ny taona 2024 raha ny 470 no efa misitraka izany ankehitriny. Nanohana ny aso zany tetikasa Horizon sy ny ministera zany moa nanome olona hanatanteraka ity schéma directeur ity tao anatin'ny volana maromaro. Ny politika na eto ihany koa moa dia ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fandoavana ny hetra sy ny vola aloha amin'ireny rano ireny satria ireny koa vola azo amin'ireny dia entina hikojakojana hanasarana ireny fotodrafitrasa ireny. Mahatratra 400 metatra toratelo isan'andro ny rano vokariny sandrika telo mamatsy rano fisotro madio ny tanàna Ambohimahasoa ka ny 700 metatra toratelo amin'ireo no filana ao anatin'ny ray andro ho an'ireo fokotany 8 efa misy ny fotodrafitrasa rano fisotro madio ato anatin'ny commune izay ahitana borna fontaine miisa 20 ary efa misy ihany koa ny tokantrano vitsivitsy izay mampiditra ny rano any an-tokantrano.